Ampifaniany zay rehefa namalala zontsika miaona am'izao herinandro vaovao meny tompo atsika izao ary dia azontsika miendry mandray ny tenin'Andriamanitra afatra tsara ho atsika. Ho aminareo dia ny fahasoavana sy ny fiadanana fa Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay manohitra ny tena no fahotantsika hanafahany antsika amin'izao mpiarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Alasinainy 9 Janoary 2022 banjinantsika aloha hevitra hoe mahefa ny zava-drehetra ny tompo. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Miobiany Jehova ary tany rehetra, manompoany Jehova ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miaratra taranaka fara manimby ny fahamarinany. Amen. Andramanitra yo ampiray sore izahay zanaka mahazoto tsara ka avita be amin'ny asy izay ata fa fitiavana ianao ka afaka ampiray toko anao enganeza Gesù Kristi pamunzi ramani luani fiangonana ampianaru isa aifankati aminya siumunana mawiraiani inzireja unitunu bavaka marizani kyunu tarigeja mulezana isa marizani kyunu tarigeja mulezana isa fatsimisi sayutanteraka ratimi fankati katuanu matsiureraka isaira muletieti katuanu matsiureraka isaira muleti rifanahi masino mpampiolona hafanao nifuna naizanaiza misianay tevolona ifanampy ifandra enganeusaina sy ovaviray entinany vavaka ampandrosony fifankatiavana tsisy fanavaka ampandrosony fifankatiavana tsisy fanavaka fa tsy misy zayo tanteraka raha tsy mifankaty katoano matsioreraka izahay raha moletiety katoano matsioreraka izahay raha molety. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra o, sotranao zay fa nivelominao ahafahanay miendry mandray ny teninao
midera sy mankalaza anao eny mame voninahitra sy narinao masina mandrakarivo izay mamindrafo amin'ny ary sasomadio ny elokay Jesoa diasa mahery aminay fananao masina ka azonay mandray zavatra rehetra amin'ny fanokafanao ny fanahinay dia aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay naovanay izany mivavaka izany amen. Ny mofinanao antsika amin'ity ty ravina malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly amin'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jetilisa ianareo dia mety natany amin'ny sampy mona araka izay nitaomana anareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozony Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazarainao samihafa ny famezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazarainao samihafa ny fanompona nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazarainao samihafa miasa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao hatrany ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anao. Mofinaina ho antsika ka mivakitsika sy rahantsika teo. Korintianina voalohany toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Epistily soratan'i Paoly ny amin'ny famezam-pahasoavana samihafa. Koa ny asan'ny fanahy masina dia izao mampanaiky ny olona hino an Jesosy ho tompo. Mampanaiky ny olona hino an Jesosy ho tompo. Ambaran'i Paoly eto ravina malala fa fony mbola mpanompo sampy ireo olona iresahany taloha dia mihevitra fa tena Andriamanitra tokoa ny sampy mivavahany. Rehefa mandray fanahy masina kosa ny olona dia tonga am-pino ka manaiky fa Jesosy ihany ny tompo ary tsy manana hevitra manohitra izany izay olona hiasany fanahy masina. Tsarovy ry havana fa na isika aza fahiny dia efa nisy fotoana nandavana an Jesosy tsy ho tompo ary tsy mety manao ny sitrapony satria mbola niasan'ny fanahy ratsy. Rehefa nanaiky niasan'ny fanahy masina nefa isika dia manaiky fa Jesosy ny tompo ka manolo tena ho mpandray fanasany tompo. Izany ry havana. Niasan'ny fanahy masina mizara fanomezam-pahasoavana. Izany koa voalaza eto. Rehefa nanolo tena ho an'ny tompo ny mpino ka tonga mpandray fanasany tompo dia mitombo amin'ny zava-panahy mba hahafahany manompo an'Andriamanitra amin'ny fotoana manokana sy ny asa manokana. Ampahafantarin'i Paoly fa ireny dia tsy noho ny ezaka ataon'ny olona loatra na fanehoana izay mampiavaka azy fa fanomezana avy amin'ny fanahy masina mba hahafahan'ny mpino rehetra manao ny asa fanompoana isan-karazany araka famezam-pahasoavana nomena azy. Andriamanitra tokana no membonahitra amin'ireny asa ireny ary tokana koa ny fanahy nanomezana azy. Saina izany ry havana teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny asan'ny fananao masina izay mampanaiky ny olona hino an Jesosy tompo ary mizara famezam-pahasoavana. Tompo mivavaka aminao izay ho amin'ny firenenay ny amin'izay atao ho ezaka rehetra anomanana fifidianana sy ny repoblika fahadimy peraka am-pelantananao izany. Tompo sitrano ny marary ampirondro azy manjo ampirezo ireo mahantra sahirana dia ireo zokiolona mpahirezo izay amin'ny fiazakazahana isan'andro atao dia miarovana ifonjeny firenenay. Vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay mampiandra anay ny vavaka manao hoe ranay eo izay any an-danitra ho masina anie ny naranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meony anio izy anona sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isafiroana ry havana malala ny tozana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny faharetana sy ny finoana ny ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Bosainy iray sy vavy iray ny rano mankalaza Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.